Salama tompoko fifaliana hoatrany any miona amintsika rehetra ny tokantrano any amin'ny alalan'ity pejy Cornelio ity raha koa ramirary mba ho ny fahasoavan'Andriamanitra trany any no anapaka mandrakariva eo amin'ny fiainantsika araky ny mahazatra antsika moa isaky ny sabotsy folakandro tahaka an'izao dia fotoana natokantsika indrindra mba hiresadresana any amin'ny andro farany sy ny fiavian'i Jesosy fizarana fahafolon-tsajo antsika androany zany hoe raha toka vao manomboka mahita voalohany any ity fandaharana ity ianao dia fantaro fa efa misy fizarana anankisivy zany eo ambanimbany ao miresaka rano fotsiny amin'izay hoe andro farany sy ny fiafian'i Jesosy izay anasaky manokana anao mba naraka andreny fizarana efa natao teto ireny resantsika manokana amin'ny tian'io ity any amin'ny ity resaka momba ny horloge de l'apocalypse ity na ny famataranandro ny apocalypse zany raha ho adikatsika tsotra misy ihany koa moa milaza azy hoe horloge de la fin du monde na hoe famataranandro ny fara andro tsy voaresaka loatra koa raha ao anaty baiboly izy ity fa conception humaine no malaza tsotra na hoe olombelona tahaka antsika izao ihany no namorona azy saingy olombelona fosikajy ao anatin'irony asokajin'olona manampahaizana sy fahalalana manokana irony na irony antsointsika hoe surtout hoe irony zareo toka tansaintsika ohatra ringa Albert Einstein zany zao dia malaza ny amin'ny resaka famoronana ny atomika ringa Robert Oppenheimer zany koa dia antsona mihitsy ny hoe père de l'atomiseur isan'ny londoam-pisorona ny famoronana ny resaka atomika ao koa ringa Paul Weiss amin'ny ankapobeny dia olona tapipahaizana sy tapipahalalana tokoa ireto olona ireto kambanao avokoa na filozofia olona filozofa na koa olona scientifique olona physicienne maro be olona manampahaizana maro amin'ny ankapobeny zany dia olona tsy mino an'Andriamanitra mitaky atrano reo any amin'ny porofo ara-scientifique rehefa miresaka raha miresaka amin'ny zany ianao hoe misy Andriamanitra ok misy Andriamanitra porofo aminay ara-scientifique ary zany resaka ambaranao izany makaka kely fotsiny nefa ny akaina dia ny olona tapipahaizana sy tapipahalalana tahaka an'zareo reto arakay dia mino ny fisin'ny fara andro ary zay no antony resantsika azy amin'ny tian'io ity satria miresaka hoe fara andro zany tsika ny andro farany dia zany indrindra no ambaran'ny bokin'ny apocalypse fa tsy maintsy ho avy amin'izay andro iray ahatongavany zany ankaraha tsy mino ny ambaran'ny baiboly azy ianao natoka tsy inotsika zany ambaran'ny apocalypse na ireny filazana izay vetesina matetika eto irena dia ino ihany izay zavatra ambarany reto manampahaizany reto satria efa manampahaizana sy ny tapahalalana mihitsy ka izany milaza aminao na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy farany izao tontolo izao ka tahaka ny ahoana aza no fandihany ity horloge de l'apocalypse ity mataranandro anankiray izy ity izay natao indrindra norotroritana ny vanim-potoana misy antsika raha oharina ny amin'izay hoe fara andro izay ambaran zareo reto fa dia eo amin'ny mi-nuit na ny misasak'alina no tonga ny fetra fara no an'izao tontolo izao eo zany no mariky anankiray izay ambaran zareo hoe eto no fetra fara no an'izao tontolo izao raha amin'ity famataranandro ity no jerena dia ny zava-misy iainantsika andavanandro mpiainantsika io mihitsy no ikalkuleny zareo ny amin'ny fandehany ity famataranandro ity matetika no akisaka ity famataranandro ity isaky ny volana janvier matetika no anakisahany zareo azy tahaka ny ahoana azy no fomba anisahany azy zany hoe matoa zany misaka ilay aiguille amin'ilay famataranandro dia misy événement majeur zany na zavatra miseho goavana ity ambonin'ny tany ity ka zavatra miseho izay atahorana fa hitondra an'izao tontolo izao ao amin'izay fetra farany izay na fara andro izay ny fomba andrefesany azy dia ny amin'ny resaka fifanandrinana misy etseroa ohatra hoe miady zao ny Russie sy ny Ukraine tsy dia tena olana loatra zay fa ny tena olana dia ny fidirany Amerikana ny Frantsay ny Angleterre ny Chine amin'ny ity resaka ady ity satria ireo dia antsona hoe puissance nucléaire avokoa manana bomba nucléaire avokoa zareo reo karaha vao reo niraikitra miady dia tapitra zany zava-misy ety ambony tany ety farana ny
tantaran'izao tontolo izao ka noho izany rehefa miady Russie sy ny Ukraine ka une fois niditra koa ny tandrefana dia manisaka ato amin'ilay famataranandro be ireto olona ireto izay manambara amintsika hoe manakaiky manakaiky manatona any amin'ny fiafarana izao tontolo izao tsy resaka bomba nucléaire ihany koa nefa fa resaka écologique ihany koa raha toka jerintsika ohatra hoe miaratsy ny tontolo iainana misy ankehitriny any rivotra maloto miala dorana foana rehefa dorana foana nefa ny ala dia misy fiatraikany any amin'ny resaka couche d'ozone zany satria ity couche d'ozone ity hono zany no karazana akora anankiray izay miaro antsika amin'ny firetan'ny masoandro be loatra ka rehefa miamanify andro aman'alina izy ity dia mety hiala tamteraka ary amin'izay fotoana dia hivantana aty amintsika ny herin'ny masoandro izay tsy zakantsika olombelona loatra ary tahaka an'izany no fomba anisan'ny reto manampahaizany reto an'ity famataranandro lehibe ity makany amin'ny hoe fetrafarana farandro ho an'izao tontolo izao ankoatrany amin'izay resaka hoe écologique izay ihany koa betabe ny azontsika resana ao anatin'izany écologique izany fa nao fa efa azontsika petrangama izay tena ho resana dia ny resaka teknôlôjika ihany koa aive zany ka io resaka teknôlôjia maro isan-karazany tsika zao taloha dia miresaka hoe telefôna dia telefôna be mofo topaina be ozy izy tsika tahaka an'izany taloha ndraindray tamin'ny tsy ndraindray raha moa fa raha mbola somary iverenantsika kely ihany tantarany dia mbola tao aloloha kelin'izay raha moa dia tena le telefôna atrano misy fil reny mihitsy fa nandeha ny fotoana tateoriana dia miamiena le telefôna anka le tena lasa tahaka akibe tanana sisany famataranandro ary sisany dia fa afahantsika amin'ny telefôna rehefa misy telefôna misy option mahakasika any amin'izany mahafaly atsika reny rehetrarehetra reny nefa kay reny teknôlôjia rehetrarehetra reny isaky mimiazakazaka ny fanamboarana azy sy ny fahitana azy akay reny koa dia mitondra na mitarika antsika makany amin'ny fara andro zavatozy zany averika tsy ny baiboly velively no milaza an'izany manambaran'izany mihitsy ny baiboly raha ho resantsika fa ajantsika mihitsy aloha izay fanambaran'ny baiboly fa avy aloha mihitsy manam-pahaiza no ilaza amintsika hoe zany zavatra zany ka tsy mahaliana antsika ohatrany hoe tsy mahataitra antsika rehefa resana antsika izay ambaran'ny baiboly dia ohatrany blagy antsika hoe io ndray zavatra ambaran'ny lisany va olona be resaka singa avy aloha mihitsy manam-pahaizana ary no ilaza amintsika fa ka io zavatra mandeha isan'andro io ka ny connexion 3 zay niakatra 4 zay makany amin'ny 5 zay ho any amin'ny 6 aika izany rehetrarehetra reny mitarika antsika ho any amin'ny fetra farany avokoa fa tsy hoe mitarika antsika mba ho any amin'ny fahatsarana filaverokany manam-pahaizana tompoko no milaza an'izany fa tsy izako ary tsy baiboly mihitsy no hitondrantsika an'izany fanasavan'izany fa arak'izay ambarany ity horloge de l'apocalypse ity ireny rehetrarehetra reny no mitambatra no ahafahan'zareo reto manisaka tsikelikely an'ity fandraitra manatona moramora makany amin'ny mi-nuit na ny misasaka karaha amintsika miresaka izao raha somary aka historika kely tsika ny amin'izay fixahan'ity famataranandro ity zay tamin'ny 23 janvier 2020 zao zareo reo dia namoaka hoe ano any amin'ny zato sekondra tsy atongavana ny amin'izay misasakala zay sika zato sekondra zany efa tsy lavitra zany namoaka indray zareo ny 24 janvier 2023 ohatra fa efa 90 seconda zany hoe nidina 10 seconda izy atao anatin'ny telo taona 90 seconda sisa dia ho tonga ny amin'ny misasakala tanteraka na ny fetra farany ho an'izao tontolo zao tsy niova moa zay valeur zay ny taona 724 fa tamin'ny ity taona 524 ity dia namoaka zareo tamin'ny 7 janoary fa manakaiky eo amin'ny 7 sekondra tsy atongavana amin'ny mi-nuit na ny misasakala ilay fanondro mitarika antsika ny amin'izay hoe fiafarana tamteraka
ho amin'ny tantaran'izao tontolo izao na ny feta farany ho antsika zanak'olombelona izay tiana ho resahana ny amin'izany rehetrarehetra izany a azakazaka makany amin'ny fiafarany zao rehetrarehetra izao any kana ny olona manam-pahaizana indrindra azy izay tsy mino an'Andriamanitra verikany olona amin'ny ankapobeny tsy mino an'Andriamanitra reo satria olona scientifique reo olona filozofika reo olona mpandalan'ny filozofia reo olona manam-pahaizana amin'ny resaka matematika sy ny sisy reo olona tena tsy mino an'Andriamanitra mihitsy reo kanefa dia mino ary manam-pirofo tsara mihitsy hoe miazakazaka makany amin'ny fampitehana sy farafany zao tontolo izao raha resahany zany tsy natao ampitahorana akory fa mba hoentina ilasana amintsika fotsiny hoe na dia tsy inonao aza ny tenin'Andriamanitra na izay ambaran'ny Baiboly dia ino ihany izay ambaran'reto manam-pahaizana reto satria tokoa tsy lavitra antsika tsony ilay misasak'alina na ny mi-nuit fotoana izay ifarana ny tantaran'izao tontolo izao raha ity horloge de l'apocalypse ity no resahantsika metraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amin'ny video manaraka indrasa miarota in'Andriamanitra veloma tompoko